Araky ny voasoratra ao anatin'ny diarintsika fiangonana Luterana Malagasy dia ny lehilahy rehetra ao anatin'ny fiangonana no antsoina hoe fikambana-dehilahy. Haneho izany faharesen-dahatry ny izany ireto pastora handray anjara amin'izao fankalazana ny faha 150 ny synode izao. Izany mpandray anjara zany dia atomboka avy any amin'ny président synode ho hitatsika eo izy handray anjara ao anatin'izany ireo pastora rehetra ary hatramin'ireo candidat pastora. Proof lehibe izany fa tena resy lahatra tokoa ny pastora aty amin'ny synode apartany Toamasina fa izy ireo no tokony ainga hampandroso ny fikambana-dehilahy. Mihaino finaritra tompoko. Sampai di kamar
sasa.